Nanolotra fitaovana ho an'ny tantsaha tao amin'ny distrika Anjozorobe ny faritra Analamanga. Fitaovana isan-karazany ilaina anitarana ny asa-pamokarana ireto natolotra ny faritra Analamanga ireto. Tafiditra indrindra amin'ny zanatetikasa ho fanampiana ny fianakaviana mpamokatra araka izany izao fampitaovana izay nataony faritra Analamanga ho an'ny distrika Anjozorobe izao. Manohana ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra ny faritra Analamanga. Tafiditra amin'ny zanaka tetikasa ho fanampiana ny fianakaviana mpamokatra dia nanolotra fitaovana ho an'ny tantsaha tao amin'ny distrika Anjozorobe ny faritra Analamanga. Fitaovana ilaina anitarana ny asa-pamokarana, ahitana masomboly, zezika, fitaovana toy ny charrue, vaneuse, batteuse ary sacleuse ny faritra Analamanga. Zava-dehibe zany fikarakarana ny tantsaha mpamokatra izany satria ny tantsaha hatreto aloha dia anareo tantsaha no mamelona ny faritra Analamanga. Ny vokatra rehetra ao Antananarivo renivohitra dia aty amintsika ty ihany. Ary navoangy ianao raha ny henoko fa isy amin'izao fanera amin'izao dia nataoko fahendrondra rano ataty. Rehefa hitako fa tivondrona ny tantsaha miara-mangataka azahoana ny fitaovana. Rehefa hita fa ilaina tokoa ny fitaovana ary za malala fa aty amin'ny distrika Anjozorobe no ivony fampandrosoana amin'ny tontolo ambanivohitra dia noraisiko aditsy andraikitra no naketo amin'izao fotoana izao androany. Ny faritra Analamanga ary ny fitondram-panjakana izay taritiny voalohan'ny Repoblikan'i Madagasikara herin'ny Jandarimampianina dia mametraka ho lara-pahamehana ny famokarana eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Ary ny lehiben'ny faritra no voalohan'ny tarika ny conseil régional de formation agricole et rurale, izany hoe ny fipitantanana ny fampiofanana ny tontolo ambanivohitra. Zava-dehibe zany ary ezaka lehibe atao zany mba habetsaka ireo teknisianina miantsehatra eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Ilaina hoy ny lehiben'ny faritra Analamanga ny isian'ny fanatsarana ny fomba fiasa entina hampitomboana ny vokatra ary hanatsarana ny kalitaon'ny vokatra ahafahana mahazo lalam-barotra maharitra. Tamin'ity dia ny tantsaha no mamorona ny zanatetikasa ary tantsaha fianakaviana miisa 500 no nahazo tombotsoa.